tena tampoka ny tena marina ny CSB2 anankiray sy ny hôpitaly anankiray ato anatin'ny commune Bongatsara ary ny Fokotany Anjomakely. Le fitsidihana nefany satria ny andro faran'ny taona ny tena koa moa tompon'andraikitra voalohany ny fahasalamam-bahoaka dia mba nisy karazana fanatsarana noentina ka dia nisy fanolorana fitaovana satria raha ny zavatra hitanay teo zany dia tena teo ampandidiana mihitsy lay dokotera mpandidy zay nalefa aty midika zany fa tena manao ny asany zany mpiasa fahasalamana na dia fety ny andro ary ny teo moa zany dia opération césarienne na le famoahana zaza hita mikibo satria azon'ny fahasarotana dia zay zany dia tena tafiditra tsara ao amin'ny anatin'ilay programma velorano fahadimy zay vina napetraky Andriamatoa Filohan'ny Repoblika dia le fahasalamana manatona vahoaka ary hita fa mbola tsy ampy any le fitaovana dia tsy azo ekena zany ary vokatra zavatra zay dia nomena karazana bistourie électrique tena manara-penitra zareo tena tsara dia tsara mihitsy ahafahana mampijanona ny raha zany eo ampandidiana sy ahafahana manapaka koa zany reny nofo reny tsy mandeha raha ataoko fa fitaovana tsara tahaka an'izany nomendrika ny vahoaka malagasy ary ataoko fa samy faly atsika ravoravo anatin'izany rehetra zany tsy zay ihany fa tsy maintsy nasiana satria mafana be le trano dia tsy maintsy nasiana fitaovana rony ataontsika hoe climatiseur reny mba ahafahana zany miasa ara-dalàna ao anatiny eo ary zay zany dia midika fa ny fitondram-panjakana dia mitsinjo koa zany ny mpiasa amin'ny fahasalamana tsy ny marary ihany na ny mpisitraka ihany ny amin'ny tolotra ara-pahasalamana manaja ny maha-olona zay atolotra fa karakaraina koa zany ny mpiasa fahasalamana mba hiasa ao anatin'ny fitaovana ampy hiasa ao anatin'ny toerana mba mendrika ny mpiasa amin'ny fahasalamam-bahoaka miezaka moa dia atao tsikelikely ary ankoatran'izay moa zany dia misy fitonjovana manokana andreo azo zayna hoe nahazo fahasoavana manokana satria zay ny sendranay androany zany dia mpiteraka ray moa zany amin'ny fomba ara-dalàna zay efa mahazatra antsika rehetra ny anankiray moa zany le natao césarienne dia nisy zany karazana fanomezana ménage dia mba ahafahany manao fety ampifaliana ao anatin'izany fahasoavana voarainy zany ary mirary mba tsy ho ela fery lay ramatoa zay nandalo fandidiana androany encadre an'izao famaranana ny taona izao. Ankoatran'izay moa zany dia lay CSB2 zany mijerena dia hita fa somary mba efa reradreraka ihany dia eritreretina ary atao ny anavao azo indray le lalana makato amin'ilay hôpitaly koa zany dia tena malama dia malama mihitsy sady miakatra dia tsy maintsy atao zany zay mba hampavitan'io aingana mba ho atao rarivato mahitsy tsara mba ahafahana mitondra ny marary ara-potoana tsy ho lany fotoana amin'ny fanosehana fiara ataoko fa zany rehetra zany dia tafiditra tsara eo amin'ny fampanantonana ny fahasalamana eo akaiky ny vahoaka mandrakariva. Misy hafatra tiako ampitaina zany androany dia ity ny ministère fahasalamam-bahoaka dia efa nialosa ady ny zavatra rehetra angamba teo amin'ny 2 volana teo zay efa niomana ny amin'ny faran'ny taona ary zany fiomanana zany dia makasika ny coronavirus zany ny coronavirus moa fatatsika fa dia mbola misy na dia efa voafe ary marika an'izay fifehezana zay efa vitsy dia vitsy zany no misy nefa ny eo mihitsy ny mila hitandrina satria reny vitsy reny zany raha mirongatra dia lasa be dia be io misy moa zany manana toe-tsaina hafahafa milaza hoe confinement rehefa aorinan'ny fety za dia mahatoky ny fahendreniny atsika malagasy amin'ny fahazahoana vokatra tsara dia tazonina izany ahoana ny azahoana ny vokatra tsara mba ho voatazona valy anankironga mba amin'izao fety zao nomeko atsika ary mahomby tsara mihitsy voalohany moa zany dia ny fanaovana ny arovava orona dia andao ampiasaintsika foana io ary mifanetana amin'izany isika eo koa zany ny fanasana tanana matetika amin'ny savony ny fampiasana an'ireny gel désinfectant reny efa fantatsika moa zany ny fepetra hafa rehetra tsy verenako intsony fa ny ankoatran'izay dia ity mba antso atao ho an'ny tompon'andraikitra rehetra zay tompon'andraikitra mpanjakana na tsy mpanjakana ary atsika fa manana andraikitra zany manana didy amin'ity firenena ity dia tokony handray ny fepetra rehetra mba ho hisy ny fanajana ireny fepetra sakana ireny.
ary saorana atsika fa mandeha andraikitra sady fa ny ministera fahasalamam-bahoaka ny ministra zany dia mampatsiahy ary ataoko fa fotoanany zay ilazanan'izany ankehitriny indrindra ao anatin'ny fety moa tsy lozan'ilay misy foana zany rehefa mandeha ny fety dia mety mandray zavatra mafampana eo reny zany dia mety hitarika rehefa aveo adiny lay fepetra sakana dia mila mitandrina atsika amin'ireny zavatra ireny zany mba mialohan'ny fety atsika tsisy covid irongatra eto mandritra ny fety tsisy coronavirus irongatra eto indrindrandrindra aorinan'ny fety tsisy an'izany coronavirus irongatra zany raha atsika zany reo fepetra sakana maro samihafa resahako ireo ankoatran'izay moa zany dia misy antsy koa taoko amintsika zany hoe raha misy zavatra tsy azoazontsika ohatrany tady ararary isika indraindray ohatrany mitady misy gripa kely zany mafampana ohatrany indraindray misy miteny hoe malailay kely nitentako sy ny sisa avy hatrany dia manatona ny toeram-pitsaboana fa efa vonona ny mpiasan'ny fahasalamana efa vonona koa nentina miatrika an'izany rehetra izany fa ny zava-dehibe dia ity ny fanajantsika ny torohevitra rehetra ary eto koa mba tiako zany no anamafisana koa zany fa isika dia tsy mitovy amin'ny firenena hafa mihitsy satria tsika manana fiarovana manokana zay efa nampiasaintsika zany dia ny CVO zany lay CVO sachet zany tena afahantsika miaro tena tsara mihitsy ary hita fa naomby ary misy koa le CVO plus zay tsy afaka mihinana an'izay zany le gélule dia afaka hoantsika ireny fa indrindrandrindra natokana hitsabony izy ireny tena mahomby tsara mihitsy ka dia aza misalasala manatona ny dokotera moa tsika manatona ny tompo-pahasalamana